Akasika izay fanomanana ny fifidianana izay ihany sy nanapa-kevitra fa hikarakara ireo mpifidy izay tsy voasoratra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahaza ny fifidianana fa eo andanin'izany ihany koa dia manomana tanteraka ny fifidianana solombavambahoaka ny voameram-pirenena amin'ny sahaza ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Vaovao entiny Marc Antoine Trano sy Tsiry Rakotarson. Taorian'ny fitarainana mahakasika ireo mpifidy efa vita fanisana ka tsy voasoratra ao anaty lisitrim-pifidianana dia nanapa-kevitra ny voameram-pirenena amin'ny sahaza ny fifidianana fa hikarakara sy hanamora ireo fombafomba atao hampidirana ireo mpifidy ireo ao anaty lisitrim-pifidianana mialohan'ny fifidianana amin'ny 20 volana Desambra ho avy izao. Nanamafy kosa ny mpampakaten'ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahaza ny fifidianana na ny CÉNIT fa tsy misy ny fampidirana anarana vaovao anaty lisitry mpifidy. Rehefa hita zany ireo le olona izay voaisa tamin'ny fandalovan'ny mpanisam-pifidy na nandeha-nakany amin'ny centre fixe de recensement ireo nefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry mpifidy. Rehefa fantatra hoe izavy ireo olona ireo dia hisy ny fanamorana ny fampiarana ilay voalazan'ny andininy faraka amin'ny 30 ao amin'ny fehezan-dalàna momban'ny fifidianana na ny code électoral izay manokatra lalana zany ho an'ireo olona ireo ho afaka akany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany hitaky izay fanoratana azy eo anatin'ny lisitry mpifidy izay. Eto zany ny CÉNIT dia mihevitra fa azo atao tsara ny manao requête collective dia ireo anaran'ireo olona ireo zany miaraka amin'ny antota-taratasy fanamarinana samihafa toy ny certificat de non inscription sur la liste électorale izay zarainy ny CED ihany ny voamera amin'ny sahaza ny fifidianana ny district dia entina makany amin'ilay fitsarana ambaratonga voalohany. Voalaza hoe farafatarany 5 andro mialohan'ny datin'ny fifidianana ny 20 ny volana Desambra zany io no mamoaka ny didiny ny ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany farafatarany dia ho fanajana indrindra zany ireo le tety andro voalaza ny lalàna ireo ny mahatonga ny CÉNIT ho entitra amin'ny fanaterana ny carnet farafatarany amin'ny zoma zao. Eto zany dia tsisy resaka mihitsy hoe fampidirana anaran'olona vaovao ao anaty lisitra fa ny heverina fa afaka hiadina any amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany ny mikasika azy dia ireo le olona izay voaisa nandritry ny fanisana mpifidy fa latsaka rehefa mijerena ilay lisitry mpifidy. Raha ny resaka fikarakarana fifidianana solombavambahoaka kosa dia eo mpamolavolana amin'ny vatom-pifidianana ny eo anivon'ny CÉNIT ezahana ho vita amin'ny herinandro ity izany asa izany. Ka vao vita zany ny famoahana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana voalohany iny dia anatin'ny fanomanana ireo fifidianana totosaina amin'ny 20 ny volana Desambra ireo ny CÉNIT ka mikasika manokana ny fifidianana izay ho solombavambahoaka dia ny bileta tokana izay ho ampiasaina amin'ireo farim-pifidianana 7 manerana Madagasikara zany no volavolaina sy arafitra eto anivon'ny CÉNIT amin'izao fotoana izao. Misy ambaratonga moa ny fanatanterahana izay azy zay dia eo zany ankehitriny ny fanamboarana ny matrice na ny maquette izay saritsara n'ilay bileta ho alefa any amin'ny mpanota printy ka amin'izao fotoana iresantsika izao zany dia anatin'ny famolavolana izay le maquette izay zany ny technicienne etsy ankilany moa ny commissaires électoraux nationaux coach isaky ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara dia manatanteraka ihany koa ny validation an'ireo le maquette ireo. Ny vinavina zany dia ho vita amin'ity herinandro ity izay asa eo amin'ny maquette izay dia amin'ny herinandro ambony alefa ny commande amin'ireo le bileta ampiasaina amin'ny fifidianana solombavambahoaka ireo. Tsara marihana fotsiny hoe amin'ireo le farim-pifidianana 7 ireo zany manerana ny Madagasikara dia samy hafa avokoa ny bileta izay ho ampiasaintsika. Raha ny fanazavana voaray dia any Afrika Atsimo ihany no atota ity vatom-pifidianana entina hifidy amin'ny 20 volana Desambra ity na ny fifidianana solombavambahoaka izany na ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena.